Ohatr'izao a efa vita moa zany ny fototra fa hiditra amin'ny chaînage. Ny poteau zany zao a tony zao mbola tsy misy béton a, mbola vao hanao collage na béton na poteau. Zao ny ateviny ny fototra zao a 1,50 m eo io fototra io, zao ny ateviny. Io ny ahavony io raha miletika any ambany any, somary lalidalina ihany a, ohatr'izao. De iny makany iny angezan'le izy iny any ry ny tranony taberna kely a, misy ny fanaka masina any anatin'iny fiangonana taloha misy tafo iny a, hatreto. Ohatr'izao zany ny fandehan'le izy. Ato amin'ny parpaing a, efa manomboka mipetrapetraka ny parpaing taloha. Reny ny parpaing anampinany ananganana ny mandy reny a. Reny ny parpaing reny. Collage na béton zany zao ny tena ho ataontsika. Collage ndraiky béton reto. Zao ananty poteau be ty. Zao ny ateviny poteau zao, jereva amin'izao vy zao fotsiny. Zao. Ka hoe akatreto ambonin'ity fototra ty mihitsy. Zao ny atevina poteau zao. Zao. Tsy asan-jaza, tena goavana, tena goavana, tena goavana. Fantatsika tsara ny fahasoavana azo avy amin'ny fananganana tempoly zany a. Ka dia manasa antsika rehetrarehetra foana hanohana ny asan'Andriamanitra, na dia ataoko hoe tsy mpino ato anatin'ny fiangonana renao fa olona any ivelany. Dia afaka miara-miasa tsika manangana an'izao tempoly ny Solomona izao. Reny ny parpaing reny. Tony ny ambiny vato a, iry koa mbola feno vato be dia be ary ambadika ary. Reny ny parpaing. Ato zao efa coulé a ny atsasak'ilay béton zany. Zao. Ny ato anatin'ity fiangonana ity efa voacoulé zany ny atsasaky ny béton iny a. Iny coffrage daholo. Eto ny fanaovana ny anony ty mélange na mortier sy ny béton sy ny karazany eto. Zao ny angezany. Tena orinasa be mihitsy. Orinasa be mihitsy fa tsy anjaza izy ty. Zao. Fondation zao avo be zao a. Hatreo amin'ny raha ohatra ka efa miala amin'ny tsy mitsofoka any anaty lavaka zany zao a. Tsy mitsofoka any anaty lavaka za zao fa jereo tsara tsy haiko raha mahita ihany tsika fa izahako ihany io. Hatreo amin'ny valahako a, hatreo amin'ny kiboko. Fa raha ohatra zany ka miletika any anaty lavaka any, mety mitovy halava aminà io fototra io. Tena mbola misy lavaka tsy tadidiko ny halavan'ity lavaka ity fa somary avoavo ihany ity lavaka ity. Ohatr'izao. Miletika any ambany any anatiny be any. Mety hitovy halava aminà io na latsaka kely fotsiny. Zany amin'ny 1,70 m any na 67. Tsy tadidiko intsony ny refiko farany. Eny e, zany moa tsy dia zava-dehibe fa ny halavan'ity fototra io le lavaka io. Ohatr'izao le lavaka. Letika be any ambany any. Any. Dia raha saraitsaina amin'izao zany raha mijoro amin'izao a, mety ho difotra. Avo be mihitsy. Vato tena manalinaliny mihitsy ny vato nalefantsika eto. Fa dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia manampy ny tompo a. Vita aloha ity ny fondation a. Hiditra amin'ny rindrina amin'izay aloha zany tsika. Manda zany ty ho tanterahantsika ty aloha manda. Afaka andehandehanana eto ambonin'ity manda ity, afaka hifanenana. Olona anankitelo afaka mifanena amin'ity manda ity. Mbola misy vision goavana moa anatin'ity fa rehefa vita izy hitantsika tsara mihitsy. Io ny sainan'ny Israely io miofahofa io. Hitantsika angamba io Israely miofahofa. Zay fa dia raro ny sosiny tsara ho antsika rehetra ny tenako a, samy ho tahian'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra. Ny tompo hitahanao dia aza dino a. Tohanantsika foana ny fananganana ny tempoly Solomona, ho fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra izany a, ary ho reharehan'ny fiangonana sy ho reharehantsika tsirairay avy ihany koa mba hitodihan'ny firenena rehetra aty Madagasikara, aty izoana Tanànamasina fa misy tempoly
aty izy io na tanàna masina raha soantsika rehetra dia samita in'Andriamanitra daholo tompoko.